dia eto amilohananay indray zany ndray matao abefananina izy koa moa dia joviana misy amin'ity fanaovana gazety ity satria anisan'ny zokiolona koa miaraka momoka sary ranjaza fadany be ka androany tompoka telome 4 andro iresa-pirenena ho ny fahafahana ny fanaovana gazety ato amin'ny Saint-Michel tsika zao a misy toeram-piofanana amin'io Asamasina io be dia be reto ankizy reto niditra amin'ity sehatra ity atsoatsy inona reto tompo mba sosikevitra omenao azy ireo. Ny tenanay zany raha nanomboka ny asa ity tamin'ny taona 1970 dia tao amin'ny radio Madagasikara. Nanomboka tamin'ny 5-7 kosa zay dia efa nivadika taty amin'ny gazety Antsoratra ary gazety vitsivitsy ny asanay. Ny asanay farany dia tao amin'ny gazety Maresaka izahay ny tale farany nitondra io gazety io. Mahafaly tokoa ny manatrika an'izao fankalazana fahatserovana ny daty ny telome zao izay natokana eran'izao tontolo zao mihitsy ho amin'ny asa fanaovana gazety fahatserovana izany asa zany. Asa faran'izay sarotra izy io ka ny afatra mba apetraka amin'ny tanora ity. Tokony hiezaka hatrany zany ny tanora handalina hatrany ny fahaizana eo amin'ny asa, fahaizana ny teny frantsay, indrindrindrindra ny teny malagasy ary amin'ireny asa rehetra ataony ireny na inona ataony na amin'ny gazety Antsoratra izy na amin'ny radio na amin'ny fahitalavitra dia aoka tsy ho adonoina mihitsy ny atao hoe lafy ny fanabeazana na côté éducatif hoy ny teny frantsay ka miezà tsara mianatra mampitombo ny fahalalana fa izay ny tena mampiavaka sy manome hasina ity asantsika ity ka dia rary fahombiazana ho an'ny tanora zay raha zakivy na toinona na manahoana fahasarotana mitranga eo amin'ity asa ity satria be fahavalo isika mpanao gazety. Tsitratsarotra ihany izy ity satria tsika moa efa azo teo efa zokiolona ambanakaiza hoa i Danibe. Voniny tsy fahasalamana izy a ary izy zao nanankiray amin'ny zokiny indrindra aminay eo amin'ny taona satria efa mananitra ny 20 taona izy amin'izao fotoana izao. Noho ny tsy fahasalamana no antony tsy nahafahana natrika ny fiaonana tahaka izao efa tato anatin'ny 2 na 3 volana zao ka dia mirary fahasalamana ho azy sika ary izy koa tsy manadino antsika. Ya misaotra indrindra tompoko andriamatoa Befananina dia mba maheresitsika satria be dia be zay nefa lasa ansesisesy tokoa zareo ohatra hoe Gabriel i Basivava sana ary te volana me ohatra zao ka dia mifaniriana rea dia mba tena mba voarain'ny tanora le sosikevitra ao sy ny torohevitra sy dia hizitra loatra amin'ity resaka mpisolovava amin'ny mpanao politika zandritsika ireo. Misaotra indrindra tompoko. Misaotra tompoko.